mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmerabantsika ravaka malalatra ty zoma fa iraika amby roapolo ny volana jolay ity ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny filazan'ny tsaramasina araka ny marika toko fahatelo ambin'ny folo, marika toko fahatelo ambin'ny folo nandiny fahaefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy afan'izany mofinaina izany. Fa raha hitanareo mitsangana amin'izay tsy mety hitsanganany ny fahavetavetan'ny fandravana, aoka isaina izay mamaky izany dia aoka handositra ho any an-tendrombohitra izay olona any Jodia ary izay ao an-tampotrano aoka tsy hidina na hiditra haka zavatra ao an-tranony, ary izay any an-tsaha aoka tsy hiverina haka ny lambany, alozany bevoka sy mitaiza kely amin'izay andro zany, fa mivavaha ianareo mba tsy ho amin'ny ririnina zany. Fa amin'izany andro zany dia hisy fahoriana izay tsy mbola nisy toy izany hatr'izay nanaovan'Andriamanitra izao tontolo izao ka mandrakizao ankehitriny izao sady tsy hisy intsony. Ary raha tsy mahafoezin'ny tompo izany andro zany dia tsy nisy nofo vonjena fa noho ny olom-boafidy izay nofidiny dia no mahafoezina izany andro izany. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Faminaniana mandray rory avana ity eto am-pelantanantsika ity, faminaniana ny amin'ny aravan'i Jerosalema, fa nefa koa faminaniana ny amin'ny havian'ny tompo. Saingy misy amin'ny ampahany io zany efa misy tanteraka, misy mbola vaoho tanteraka, ary misy izay andrasantsika amin'ny vanim-potoana ankehitriny. Faminaniana izay mampiomana antsika ny amin'ny fiavian'ny tompo raha teo, faminaniana fampiomanana antsika io hiatrika fa any am-parany any dia hitsangana ny fahavetavetan'ny fandravana Daniela toko faharoa ambin'ny folo. Izany hoe isy ilay lehilahy nota Paoly koa efa milalao Paoly sy Jaona dia mitanisany hoe any am-parany any dia hitranga zany fanenjehana zany tsy fanajana izay masina izany, tsy fanajana ny fivavahana, tsy fanajana ny fiangonana, tsy fanajana ny mpino, hitranga zany fahavetavetan'ny fandravana zany izay fanjakan'ny ratsy izay hanimba ny tsara. Fa eto ny tompo dia mbola miresaka momba ny olom-boafidy, miresaka ny olom-boafidy izy any amin'ny 5 faharoapolo. Dia manahoana kosa ny olom-boafidy eo anatrehany zany ataontsika hoe fahavetavetan'ny fandravanana, eo anatrehany zany zavatsarotra izay hitranga amin'ny andro farany zany ary manomboka amin'ny ankehitriny mihitsy aza. Dia manahoana ny mpino? Voalohany dia ny tompo dia mampiomana ny mpino. Andriamanitra dia mampiomana mba tsy ho tapoka amin'ny mpino zany rehetra zany. Jesosy moa efa niteny manao hoe jereo ny famantarana ny amin'ny aviavy, jereo zany fa rehefa manaroka ny aviavy dia fantatry ny olona tamin'ny fotoan'andro fa hoe zao no hitranga, zao ny toetrandro, ho avy ny orana, jereo ny zavaboary sy ny hafa rehetra. Jesosy zany dia miteny manao hoe Andriamanitra dia mampiomana ny olom-boafidy, tsy ho tampoka amin'ny olom-boafidy ny fitrangan'ny zavatra rehetra. Marina loatra tsy fantatritsika izay andro hiavian'ny tompo, tsy fantatra na ny orana ny fotoana, tsisy mahalala an'izany. Mandainga izay olona mahalala zany raha ny baiboly no resahana. Raha ny baiboly zany miatrahana fandany dia mazava ny tenin'ny baiboly, mazava fa tsy misy olona mahafantatra an'izany. Ary tsy nisy olona nampahafantaran'Andriamanitra amin'ny ora tena izy hoe zao le izy. Fa zao kosa nampahafantarin'ny tompo ny fotoana. Zany hoe nampahafantariny hoe akaiky izy zany, efa eo ambaravarana ho ny tompo. Zany hoe fantatra hoe efa akaiky ahoana moa zay dia an'ny tompo. Fa tsy nampahafantariny tompo mihitsy ny hoe amin'izao ora, amin'izao segondra, amin'izao andro, amin'izao taona. Ny antony tsy nampahafantarany tompo zany tsy hoe tsy tiany akory ny mpino, tsy zay loatra. Tsy natokony mpino izy ka hoe rehefa akaikikaiky fotoana io vao hivavaka. Tsy zay Andriamanitra, Andriamanitra tsy zany. Andriamanitra tsy mamandrika antsika amin'izany.
hoe sao de rehefa akaiky le fotoana vao mozakazaka ivavaka retoka de alotsy ampahafantarina azy tsy zany Andriamanitra. Zanan'Andriamanitra atsika voavonjy. Ny antony tsy nampahafantaran'Andriamanitra zany tsy hoe ho azy akory fa ho atsika ny antony tsy nampahafantarany an'zany. Alaivo saratsaina raha fantatrao hoe am'izao ora le izy de manahoana ny fiadanam-ponao na ny fahafatesana tampoka fa ataovy saratsaina hoe fantatrao ny ora sy ny fotoana hafatesana de ho sambatra ve ianao. Ny tenin'Andriamanitra amin'ny hoe fitopolo taona mandro aina fa valopolo taona ny tany mateza ary de efa mampitebiteby raha va manakaiky ny valopolo taona de efa manetsetra ndry efa tapotra ndry efa kely sisy ndry efa nefa zay zavatra kapobeny fotsiny maika fa raha nampahafantarin'ny tompo antsipireny hoe am'izao oktobra na am'izao desambra na am'izao mars amy taona ohatry zao anao maty de tsy mbola roapolo taona teo ina de efa tsy sambatra. Maika moa fa manakaiky le izy de vao maika tsy sambatra vao maika de ngamba tebiteby noho zany aza mieritreritra hoe tsy nampahafantaran'Andriamanitra atsika an'zany de antony miiba antony ratsy fa tena antony mba ahafahantsika miaina amin'ny fiadanana, ahafahantsika miaina amin'ny fifaliana, tsika na velona na maty an'ny tompo foana noho zany de tsy zava-dehibe amintsika no antony namatana no antony zany raha teo noho zany de eo zany ny tompo de mampianatra atsika kosa nefa fa mampiomana izy tahaka ny nampiomanana ny Abrahama, tahaka ny nampiomanana any Paoly aza na teneny andry Paoly mana hoe ankehitriny nahatanteraka ny azakazaka ankehitriny de ho tehirizina zany hoe tena mampiomana ny mpino Andriamanitra mba tsy ho tampoka mpino ny hoavy ny zavatra hitranga. Saingy ny tombony faranatsika ny Jesosy havako hoe ny tombony de zao tsy tampoka amitsika mihitsy ny hoavy. Zay mahatonga atsika manana fanantenana. Raha afaka malala sambatritsika manana an'Andriamanitra, sambatritsika manana an' Jesosy. Amin'ny fotoana mbola mahasalamanao de mety mieritreritra hoe mbola ahoana moa zany le izy fa rehefa akaikikaiky zay le fotoan'izay sanatria de zao tsy maintsy ampahafantarin'ny tompo anao eny am-pandehanana eny any. Tsy maintsy zany reny mpanompon'Andriamanitra izatsika misaotra masany reny. Tsy ry Ezekia de nitenen'ny tompo anao hoe efa akaiky ny andro afaka zao taona. Zany hoe ampahafantarin'ny tompo anao. Noho zany de zao aza mametra-panontaniany am'zany akory aza. Fa ataovy mifampona, araroty ny vanim-potoana ankehitriny, araroty. Fa rehefa tonga zany fotoana zany tsy maintsy ampahafantarin'ny tompo na ampioman'ny tompo ihany anao hoe efa akaiky le izy. Efa ho avy ny farany, efa ho avy ny fanenjehana. Fa ny faharoa de zay seho mariky eto tsy hoe ny olona ny fidian'Andriamanitra de ampiomaniny am'izay izay fiafarany zao tontolo zao na fiafaran'ny fiainana, fiafaran'ny zavatra hitranga de zao mampiomana izy. Fa ny faharoa de zao tsy hoe mampiomana koa ny tompo fa izao miaro izy. Izy moa le miteny manao hoe engany mba tsy ho amin'ny fotoanan'ny ririnina lay fampitoanan'ny ririnina moa tamin'ny fotoana io le faravanan'i Jerosalema hoe faminaninany amin'ny avian'ny faravan'i Jerosalema io zany ka ny hoe ririnina tamin'ny fotoanandro zany Palestina de mangatsiaka be ny ririnina ka raha am'zany fotoana zany ny fotoana iavian'lay fandravanan'i Jerosalema de tsy maintsy andositra any an-tsany olona nefa ny andro ririnina mahatratra aotra degré latsaky zany ara ny atsika any Palestina de izao ririnina be ny andro de mafy be raha am'le hoe fotoana haravan'i Jerosalema ka ririnina no hitranga de hijaly ny bevoka, hijaly ny vehivavy sy ny tahaka zany. Zay mahatonga ny tompo ny teny mampiomana eo nefa koa miteny hoe mivavah. Zany hoe miankina am'lay vavaka ao zany le izy, miankina am'lay fonao mahatonga ny tompo teny hoe mivavah mba tsy de azo angatahana le izy zany. Zay le fiarovana. Andriamanitra ry havako de zao miaro ny olom-bofidiny izy. Miaro antsika Andriamanitra. Tsisy heviny Andriamanitra raha tsy miaro antsika. Ny fiarovan'Andriamanitra de angatahantsika fa tsisy heviny amin'ny fiainantsika mihitsy Andriamanitra raha tsy maharo izy. Inona mahandriamanitra azy raha tsy afaka miaro antsika izy? Inona mahandriamanitra azy raha tsy azontsika tsy hamaly vavaka antsika izy? Satria Andriamanitra dia atsika de mamaly antsika izy. Indrindra mamaly antsika ao anatin'ny fotoana zay ilantsika tohana, ilantsika hery, ilantsika tanjaka, ilantsika fampahirezana
de mamaly atsika andriamanitra ry avako malalo ao anaty zava-fotoana iainantsika eto ambonin'ny tany zao a de zao ny tena ilana ny fivavahana zao koa ny tena ilana ny fivavahana atsika amy lafiny hoe ny fivavahana de fiainana ny fivavahana de tsy hoe manome herim-panahinao ihany ka mamaly vavaka anao andriamanitra fa ny fivavahana koa de mampisy fanantenana ao anatin'ny olona zay mivavaka ka namorana sarotra ny fiainana de ny olona mivavaka de olona manana fanantenana ity marika toka toerambiny folo ty ary de mampatsiaro atsika hoe zany mpino zany a de ampioman'ny tompo fa misy mandrakariva ny fanantenana fa ny fahatelo sady farany zay aseho ny tediny tsotra masiny ty de zao misy farany avokoa ny zavatra rehetra tsisy zavatra tsy misy farany misy raha kalo fahiny zay manao hoe ny zavatra rehetra zay natomboka de misy farany tsy hoe zay natomboka ihany fa ny zavatra rehetra zay hita maso de misy farany nasian'andriamanitra farany zany tsy hoe raha tsy fanahy andriamanitra ny sanatry ny vava fa nasian'andriamanitra farany zany mba hiainantsika ny mandrakizay satria le fahotana efa tafiditra teto am'izao tontolo zao de miara-misy amintsika isan'andro ny fahotana ka na mety hofeno aza ny fifalitsika de mbola eto ihany le fahotana de nasian'ny tompo farany zavatra rehetra meny tompo fitopolo taona valopolo taona zato taona angambontsika fa ny mandrakizay ny ambadik'izay nasian'ny tompo misy farany avokoa ny zavatra rehetra hitatsika iainantsika fatatsika nasian'ny tompo misy farany satria misy tohiny eo ambadiky ny farany zay ngery mahatonga mpinotsika manao hoe manana fanantenany tsika de resy lahatra fa misy farany io fangiry firiny io tsika de resy lahatra fa misy farany io fijaliana io tsika de resy lahatra fa misy farany io ratsy io tsika de resy lahatra fa misy farany io fampahoriana io tahaky ny maresy lahatra koa fa misy farany ny fifaliana fa mandalo ny eto fa ao amin'andriamanitra misy ny mandrakizay tsy misy mampanahirana ohatran'ny miara-miasa amin'ny olona tsy mieritreritra ny farany ry havako tsy misy sarotra fa ohatran'ny miara-miasa amin'ny olona mieritreritra fa tsisy farany ny atao fa de tohizana mandrakariva na de efa tsy mety ary de tsy mieritreritra hoe io tsy mety io ange misy farany io atao tsy mety io misy farany io fampijaliana olona io misy farany io fitiavatena io misy farany io tsy fahamarinana enana io misy farany io ary tsy farany fiafarany fa farany mbola iandrasana ny fitsaran'andriamanitra zay ny mahendry ny kristianina satria ny kristianina reresy lahatra fa isy ny fitsaran'andriamanitra ary zay farany zay ny mahatonga atsika hoendry zay mahatonga atsika mamerimberina ny tompony any aparany any ny dikany any aparany any de zao isy ny fitsaran'andriamanitra avako malalo zava-dehibe any ny atsiarova nao amin'ny lalan'ity mofinainy ity fa hoe misy farany zavatra rehetra de manana fanantenana fa misy farany ny zavatra sarotra lalovanao de manana koa fifaliana fa any aparany any de miandry ianao ny fifaliana omen'ny tompo raha maharitra hatramin'ny farany ianao ala hoe avako malala mitoera amin'ny finoana matokiny fitiavan'andriamanitra mahareta amin'ny fivavahana ary araroty ny andro azo anaovatsoa araroty ny andro azo an'nypoly araroty ny andro azo anatanterahana ny fiainana miaraka amin'andriamanitra ivavakisika tompo am'izotranao zahay noho ny amin'ny teninao zay azony anovakina tamin'ny teny malagasy mampianatra anay fa ianao andriamanitra de mampiomana anay ny farany mba tsy ho tampoka aminay ny farany dia tsy mampiferinay nanay ny fiainana isan'andro ayana roatra ny ankehitriny zay noho ianao zay miandany aminay miaro anay ianao mampahery anay ianao satria andriamanitra ty anay tsy mamely anay io rery ianao satria andriamanitra tsy mahafoy anay manafatra anay koa ianao anana fitondratena tsara satria misy farany zavatra rehetra tompo ataovy miorona aminao zahay ary azafoinao
ataovy tianao mihoatra noho ny zavatra rehetra, ataovy maharitra ty amponay ny finoana fa sambatra izay manananao Andriamanitra ary fikiro zay tompo fa tsy mahazonanao, fikiro ny finoanay, fikiro ny fanoloran-tenanay ary ampanjakao aty ampony mandrakariva ny fiadananao. Jereo amin'indra fonao reo mpianatra avy nanala bakalorea, sotra tompo rony amin'ny fahavitan'ny fanadinana, de mivavaka izay am'izay rehetra mety ho fitsarany zany ianao Andriamanitra hitantana sy hivimbina. Teo ny lafin-jahatra maro samihafa ny sedraina nandritra amin'ny fanadinam-panjakana zany, de matoko izay tompo fa ianao hanome fahafaham-panadinana ho an'ireo zay sahazany zany araka ny famindram-ponao, ary ampahery koa reo zay mety ho fantatrao fa mila manatevina fahalalana. Samy ataovy mahay mifaly am'izay hitondranao sy ny vokatry ny fisasarany ayavy zay tompo. De mivavaka izay tompo, ampaherezo ny fiangonanao, ampaherezo ny izay mpianakaviana mpanaraka izao hofonaina izao hitoetra na amin'ny fitiavana namana, na amin'ny fitiavana anao Andriamanitra, na amin'ny fitiavana ny tanindrazana. Misaotra Jesoa. Amen.